Voatsela kory zay no nanovana ny taratasy fafana mamily fiarakodio biometrika tsy maintsy ovaina toy izay ihany koa na ho an'ireo efa manana izany azy. Raha ny fanazavany ireo sendranay teny an-dalambe teny dia hiteraka fandaniana hafa indray ny fanoloana izany ho biometrika, tsy mbola lahara-pahamehana loatra ho azy ireo noho izany ny anova izany ho biometrika. Tsy lahara-pahamehana izay ny hevitr'ireo olona sendra mpanao gazetinay mahakasika ny fanovana amin'ny permis ho biometrika. Antony lafo loatra, manana hatramin'ny May 2024 isika hanovana ny permis ho biometrika amin'ny vidiny 7,3 alina ariary, mitondra ny heviny kosa ireo mpamily sendranay. Izy aloha tsara raha ohatra hoe fany vola aloha aminy koa atao betsaka sady raha hoe 2016 moa farany vita 2016 ve ny rehetrarehetra tsy lalana be zany rehefa hoe za zany raha mieritreritry zavatra na famoivoizana zany lalana zany no tokony jerena tsara aloha ny lalana zao mampijaly anay fa tsy permis vaovao za fa voninan'olo zany anao voninan'olo zany vonina ka voninan'olo ka nen'olo ve molo vonina ny an'olo fa eo amin'le tomanana nge ny enjana amin'izao amiko zany le sady ilaina nefa hitako ihany koa hoe tsy dia ilaina ny antony ilaivana azy a miseho daholo any le permis osika sy ny karazany dia misy konkoa nefa ny eo amin'ny hoe tsy ilaivana azy hoe tsy lahara-pahamehana indray le izy amiko satria be dia be ny tokony mbola lahara-pahamehana ho an'ny rehetra mihitsy io zany satria raha dinihana zao le vola amin'le izy fiainana range zao efa sarotra dia ataon'le fanjakana misy vola daholo zay zavatra na le eo zao za ohatrana manokana voangana kely hanao médical fa nisy vola ny ala tamin'izay visite médical zay dia nefany tsisy dikandray zany visite médical koa iny raha isolo permis vaovao. Amoaka permis 10,100 isan'andro eo ireo tompona andraikitra ary ho amiraina ny fanovana azy io. Olana goavana eto amintsika tokoa ny resaka osika sy fangalarana ka izay indrindra no hitondrana itony permis biometrika taorian'ny fanovana ny carte grise sy ny passeport ho biometrika ihany koa. Nandray ny fanapahan-kevitra anova io permis io ny tao la France tamin'ny taona 2013 ary najanona satria lafo loatra. Firenena azo lazaina fa mandrosa nefa raha i la France mihoatra Madagasikara efa hita mihasarotra tokoa ny vidim-piainana ankehitriny raha ny roa ampahefatry ny olona aloha dia vonona anatanteraka ny rafitra sy fandaminana fa mibaraingo apetraka izy ireo kosa dia ny hoe lahara-pahamehana tokoa ve ny anatanterahana azy io.